tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra desaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia amin'ny fifaliana lehibe hatrano ny arabanantsika rehetra rehavana izay manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ity onjam-peo tompy radio izay tena angolantsika sofina ity tokoa. Faly izay satria tafaraka eto indray isika ary nahazo herinandro vaovao afaka mijery lohahevitra vaovao ary misaotra anao tokoa misafidy miaraka aminay fa nohony aminao tokoa araky ny teniko ombenombeny hoe ianao mianao n'ity radio ity dia ianao mianao izao fandarana izao no mbola antom-pisin izany fandaharana izany hatrany ary izany no fifalianay. Satria indraindray dia any anaty taxi be tsika mahinao izao fandaharana izao, anaty taxi bôsy, any anatin'ny fiarakodia manokana, amin'ny toeram-pitsangatsanganana, any ao tokantrano mety mikarakara sakafo izao manodady efa andalana ody dia miarabanao izay naiza mety toerana misy ianao ary misaotra miaraka aminay hatrany arirarianay ny mbola iarahantsika eto amin'ny fandaharana rehetra mbola ho avy izay iarahantsika. Misaotra manokana ny dolisa etsy amin'ny lafiny tekniksika izay mampita ny feo any amintsika tsiraray avy any. Dia andeha antsika hijery avy hatrany lohahevitra izay mbanjintsika amin'ity androny amin'ity. Lohahevitra izay mbanjintsika dia ny hoe ahoana ny anapitsika ireo ray aman-dreny izay mahatsiaro fa tsy tia mipetraka ao an-trano ny zanany. Na sanatria izany efa tena lasa nitsoaka ary tsy mety hipetraka, tsy mety hiverina ao tokantrano, mety mandritra ny fotoana maromaro, mety mandritra ny fotoana fohy. Zava-misy tokoa mantsy izany ankehitriny. Tsy fantatra nanony amin'ny antony zavatra manahoana fa misy ankizy izao ny zavatra misy eo amin'ny fiainana. Tsy tia mipetraka ao an-trano mihitsy izy. Na amin'ny raha valobe ary izy dia tara izy vao mody eo tokantrano. Dia tonga amin'ilay teny sy ny sangisanginy ankizy be dony izy raha vao mody aloha. Izany izao karazany zavatra anankiray mirava amin'ny 3 dia amin'ny 7 alina foana vao tonga na amin'ny 9 vao tonga. Miditra amin'ny 7 dia amin'ny 9 foana dia tsy maintsy miala ao an-trano. Miala foana izany tena hoe miala pango ny fitenenana ary mitady ny fomba rehetra mba tsy hijanona ao anatin'ny tokantrano. Na weekend na farany herinandro na inona io mianatra indrindrandrina vakansa moa dia efa miala ao anatin'ny tokantrano izy. Izay izao zavatra anankiray misy. Ireny izany tsy dia ohatrany indray tsy dia mampaninona antsika ireny fa dia fomba ny tanora izany. Fa mety misy indray antony zavatra tahaka izao tsy mety hipetraka ao aminao ray aman-dreny intsony izy. Fa lasa izy miara-mipetraka amin'ny namany ary mety namany mitokantrano, mety namany mbola manana ray aman-dreny ihany koa dia miara-mipetraka amin'ilay ray aman-dreny namany ihany izy miara-mipetraka amin'ilay namany any an-tranon'ny ray aman-dreniny dia mametra-panontaniana ianao hoe dia ahoana ary izany. Izany koa izany zavatra misy izany. Ny zavatra misy fahatelo indray koa dia izao, izy rery mihitsy ny lasa ny tokantrano ary nanorina ny fiainany samy rery. Mety efa ambany asa izy na mitady asa izy dia mipetraka samy rery amin'ny fiainany satria tsy te hiara hipetraka aminao koa. Ary mety tsangany zavatra fahaefatra dia ny hoe tena lasa mihitsy izy nitsokanao ary tsy hitanao intsony. Tsy tafahoana aminy ianao, bloqué ny telefona dia inona no tokony hanapitsika andrindray mandrendreny. Izay izany lohahevitra jerentsika amin'ity androny ity. Dia andao atombokitsika amin'ilay zavatra nijerentsika voalohany teo hoe ahoana no tokony hanapitsika andreny zanantsika izay tsy mety mody ao aloha ao an-trano fa mody tara ary tsy mety hijanona ao anatin'ny tokantrano fa miala aloha. Raha atao amin'ny teny fohy izany dia ny hoe tsy tamana ao an-tranonao izy. Ao izy no mipetraka fa tsy tamana ao an-tranonao. Ary na dia mijanona ao an-trano ary izy dia midy ao an'evitrany ao foana. Dia miaino hirahira ao, dia manao Facebook ao, dia mijery télé ao. Izany ny ataony. Tsy afaka miresaka mihitsy ianao. Dia rehefa mivoaka moa izy dia lasa dia tsy azo telefona miantso azy ianao dia vonona ny telefona sy ny sisa inona ny tokony ataontsika ray aman-dreny. Tsaro fa raha tonga tokoa izay teo zavatra mitranga hoe tsy tamana ao anatin'ny tokantranonao ny zanakao fa mety tamana any amin'ny toeran-kafa, mety tsy any amin'ny olon-kafa akory arak'ilay mbola hojerentsika eo Voatriny hoe mirava amin'ny 4 izy dia lasa izy mandehandeha. Eny ananina rehetra eny dia tsy mody izy raha tsy amin'ny 7 alina efa maizina ny andro masaka ny vary dia mihinam-bary izy dia tonga dia matory namanao devoir dia tsy hitanao mihitsy izay resahana aminy. Dinio fa mety antony avy aminao no mahatonga tokoa an'izany zavatra mitranga eo amin'ny zanakao izany. Antony voalohany amin'izany dia mety fianjananao be loatra rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano ianao. Raha ohatra izany tsika ray aman-dreny ka diso mianjana be loatra rehefa tonga ao amin'ny tokantrano ny ankizy
dia miteraka n'ilay zanantsika tsy tamana. Ohatra fotsiny teny teny ilaina ny fahadiovana, ary tena mila mampianatra ny zanantsika adiotsika sy lamina ao anatin'ny tokantrano. Fa raha ohatra kosa izy efa tena reraka avy nianatra ohatra, tsy mba avelanao mipetrapetraka, vao tonga tokoa dia efa tonga dia hoe io ny lamba raiko veta ohatra, anjaranao ny manasa an'io, na mety hoe io borsio ny trano, dia miteny aminao fa tsy ho azonao mihitsy ilay zanakao amin'izay fotoana izay. Eo zany izy dia efa tena mahatsiaro hoe tsy mba misy fakanaina akaina angeny ahatongavany ao an-trano, ary izay zavatra anakay tokony fantatsika izay. Tena ilaina ny disiplinina na fifehezana mba manao raharaha ilay ankizy, fa mba diny hoe tena mandreraka anie ilay mandeha mianatra, ny herin-tsaina lany, ny herim-batana milany. Avelao izy no mba hipetraka, avelao izy mba akaina kely. Tena tsy manina raha manana fahafahana ianao mba migote kely izy aloha tonga ao an-trano ao, dia rehefa vitsy saika hitanao fa mipetrapetraka dia anontaniao izy, sao dia mba afaka ianao anampyahanao an'ity raharaha ity, na hoe andao mba atao ty zavatra ity. Raha hoentinao ampahendrena tahaka izay ilay izy dia azoto izy hanao an'izany zavatra izany. Hitany tsara mantsy hoe nandray azy am-pitiavana ianao, na dia nanoloranao azy ilay rano sotrony fotsiny ary tsy voatery gote fa ranon'ampango, na mety nisy ampangonareo tamin'ny atoandro mbola tsy laninao, dia mba omenao azy kely, dia tena hitanao mihitsy fa tena hoe afinaritra zany ary afaly azy no ody aloha anatin'ny tokantrano hoe andeha ody aloha fa za rehefa tonga ao an-trano dia ny ampango no mitsena, fa tsy hoe andeha ody aloha fa za rehefa tonga ao an-trano dia ny raharaha no mitsena. Na ny ankizy rehetrarehetra tsy hanaiky an'izany zavatra izany. Tena ilaina ny fifehezana fa nefa mba hoentintsika mpahendrena ihany ny fifehezana andray zanantsika ireny. Fa rehefa avy mihinana ampango izy dia jerevana hoe tenenao amin'izay andao mba hiaraka ny asa lampitsika senao, na andao mba hiaraka hiborosy an'ity trano ity, na andao mba hiaraka nadio an'ilay vilia nanantsika sakafo teny na nanantsika sakafo anko maraina. Raha izay ny zavatra ataonao dia tena ho tafita amin'ny zanako tokoa ny hafatra hoe modia aloha foana, fa mahafinaritra ny fiarahana ato anatin'ity tokantrano izay misy antsika ity. Fa mety ihany koa mahatonga an'ilay zanakao tsy tamanao anatin'ny tokantrano, dia izao vohiditra ao anatin'ny tokantrano izy dia tsy maintsy hoe eto ny patain fa za reraka ny posika an'io trano io, mbola tsy niditra akory ary sasany fa mbola eny an-tokotany dia efa miteny fa dia notio indray trano. Izany hoe tsy mba mahay mijery zavatra miabo mihitsy ianao amin'ny fahatongavana ao anatin'io trano io, fa ilay zavatra mihiba mandoto trano hoe sy ny sisa zany ny mieritrertana. Ary ny tena mampalahelo azy amin'ireny dia rehefa mba mijery vahiny tonga ao tranonareo izy ohatrany tsy mba mahateny an'izany ianao, anka heveriny fa trano mbahiny ity tranonareo ity fa tsy mba trano-mpianakaviana, ka ny vahiny no mahazo misitraka an'io trano io, satria ny vahiny tsy bedy na dia tsy mitondra patin ary. Izy kosa bedy rehefa tsy mitondra patin. Ny vahiny tsy bedy na dia nandatsaka zavatra teo amin'ny tokotany, teo amin'ny tany, teo amin'ny gorodona na teo amin'ny simon teo ary. Izy kosa bedy. Hitanao araka izany tena ilaina no mitaizana zanantsika tokoa hoe mba hitandro ny fahadiovana izay ny sasarantsika indrindrandrindra raha raim-pianakaviana mijanona anatin'ny tokantrano ianao, kanefa koa mba jereva hoe mety misy vanim-potoana ho adinon'ireny zaza ireny ny mitondra an'ilay patin anao, satria mety efa tena reraka be izy dia tsy andro nitsony izay mety hoe anipazany ny tena tonga amin'ilay fiteny mihitsy anipazany an'iny kitapo iny. Zany ny zavatra misy ao anatin'ny tokantrano izay misy antsika tsarovy. Fa matoa ilay zaza ireny zany tonga ao dia tena mba hitady fahafinaretana ao anatin'ny tokantrano izy. Ary zany nge makaiza rozy ianao izy tsy modiny, lasa izy makany amin'ny namany, misangisangy amin'ny namany, manao jeu vidéo, dia any amin'ireny zany mahitany fialan-tsasatra kokoa sy fifaliana kokoa mihoatra no ilay ao tokantranonao. Ary izay no mahatonga anay tena mampirisika atsika ray aman-dreny rehetra hoe mba raisaom-pifaliana ireny zanantsika rehefa tonga avy any am-pianarana any. Mety misy zavatra be dia be nanjo azy ny tany am-pianarana tany, tsy fantatrao na nisy ankizy niady taminy nanambanimbany azy, mety nisy ankizy nangalatahaka tamin'ny kaheny, mety voasazy koa izy tany am-piasana tany dia mamaika azy zany mba hizara izay mavesatra ao anatin'ny tokantrano. Nefa matetika dia ny mamaika antsika ray aman-dreny dia anavesatra n'ireny zanantsika ireny amin'ireo karazan-javatra maro samihafa. Dia samy mandeha amin'ny fahendrena indray tsika mijery an'izay tokony atao mba hahatonga ny zanantsika tokoa tena ho tamana, ho deloha ao anatin'ny tokantrano izay misy antsika. Voafetra ny fotoanantsika fa tamin'ity androny ity zany tsika nijery an'ilay hoe inona ny anampiana mba hahatonga an'ireo zaza ireo
tsy maika hiala ao anatin'ny tokantrano dia mba maika ody rehefa miravany amin'izay toerana misy azy dia azo fitenina tahak'izay hoe raiso ampitiavana izy rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano, raiso roa izy dia fitiavana aloha vao baiko. Zay zany. Raha ohatra raisinao ampitiavana izy na dia rano mangatsiaka ary nomena ho azy, zay nao vao mibaiko azy dia hitanao fa hitondra fifaliana ary dia ho satry ny foana ody ao anatin'ny tokantrano. Saotra ny dolitsika izay niaraka amintsika tetsy amin'ny lafin'ny teknika, zay kosa dia mametraka ny veloma mandra-piona indray, manome fotoana fa mbola hitoera-pisy ny fandaharantsika. Misaotra indrindra tompoko. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra desaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna.